na dia mbola tsy niakatra tanety akory ilay rivodozarona dia fa betsaka sahady ireo niarambona azo atao hoe trabonina ny alarobia lasa teo tao amin'ny distrikany Miandry Vazo tao amin'ny faritry Menabe noho ny fahabetsahany rotsakorana vantany voaniditra tanety kosa nefa ilay rivodoza dia tonga ny dododo namonjy ireo mpiarabelona ny teo anivon'ny fikambanana PNJ Mazava nanao voikava mahatratra tato-baovao hoentin-dravaka Randriamanala leo amin'ny sarany Stéphane Razafimandimby. Isan'ny vomafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Arona ny distrikany Miandry Vazo. Eny fa na dia mbola tsy niakatra ny tanety akory azy ity rivodoza ity. Ny alarobia lasa teo dia olona 3 namony ainy, anarivo ny rotrabony, 600 maro ireo trano dipondrano, raha toa ka 70 ireo fianakaviana tsy manan-kialofana noho ny fisian'ny rotsakorana maro tany an-toerana. Manana olana amin'ny famatsiana ny sakafo sy ireo vatsilaim-ponina ao an-toerana, vokatry ny fahatapahany fefoloha amin'ny renirano Mahajilo izay nisy fahatapahana teo amin'ny 4 metatra. Raha vao nandreny vona niatra tetỳ an-toerana dia tonga teto Miandry Vazo ny bureau national ny antoko PNJ Mazava tariny folam-boninahitry ny antoko Andriamatoa Sylvain Rabetsarony ny alarobia lasa teo ka nanolotra vatsy ho an'ireo niarambolana izy ireo tamin'izany. Namafisy ny fahavoikiava mahatratra no natao tamin'ireo niarambona. Moa zany nahita tamin'ny fahitalavitra tany Antananarivo Malirivo dia hoe robodrano eto Miandry Vazo zany fa nandalo ny cyclone dia tonga zay trano dia jiry an'izany vola zany hoe inona ny afaka atao dia mitondra vaty zany fanampiana ny vahoaka azona tsabony fa ny tena zao hita maso fa manino mananontanina zany le rano reto la hitanareo reo mahery le rano fa raha zao mbola misy rivodoza mbola mijanona mitoetra zany mivadika hatran'le nandalo amin'ity diky ity le diky zao fa niasa mafy ny chef district monsieur le maire nametraka an'ireo barrage de fortune moa zany afaka atao anaran'ireo misaotra anazy fa raha tsy zany efa tsisy niainana tsony tamin'ny tanàna eto le rano zany ny école zany efa difotra andrano tsy mianatra tsony ny mpianatra dia zany tokony jeren'ny fitondrana foibe Antananarivo anaovana fodrafitra asa maharitra zany fa tsy atao ohatran'izao. Feno fankasitrahana izany ny mponina tetỳ an-toerana izay naneho fahavononana iara-iasa amin'ny PNJ Mazava araka izao hitondrany be ny tanàna ny 4 vahoaka zao. Raha ny sitrapoanay Andriamatoa filoha dia nao mihitsy no fidiana filohan'ny Repoblika. Satria raha ny fahafantarako azy sy ny fijeriko azy dia olona mbola tsy tao amin'ny fitondrana Antananarivo na tary amin'ny Ravalomanana na tary amin'ny Ratsiraka na tary fa olom-baovao mihitsy ka maha-olom-baovao azy dia rahanay Miandry Vazo manokana Andriamatoa filoha dia manay ianao. Ireo fanomezana natolotry ny antoko PNJ Mazava teto moa dia nahitana ireo zavatra ilaim-polona amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary, savony, labozia, sira ary menaka. Natolotra mivantana ny distrikany Miandry Vazo moa ireo fanomezana izay nizara sy nitsinjara ireo fanampian'ireo tamin'ireo olona mpahazo tombotsoa. Tao aoriana ny teto Miandry Vazo dia nitohy tao Morondava ny dian'ny délégation ny alakamisy teo, ny paka tao Farafangana ny asabotsy teo ary ny farana tao Antsirabe Omaly.